Itu kuiran, panahiran,
Kuja ni mumba jecha ni fiaina ku ewan pela tanana anau ku ampitombona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Izy izay nanomana hatry ny ela ity fotoana ity, izy izay ivony ity fionantsika ity. Izy no niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ilay nitondra ny fahotantsika teo amin'ny azo fijaliana mba ho fatony amin'ny ota fa ho velona amin'ny fahamarinana kosa, ho amin'ny lova tsy mety simba, ho amin'ny lova tsy mety maty. Izy no niteraka antsika indray noho ny habeny famindram-pony. Noho izany ianao dia taranaka voafidy, ianao no fanjakam-pisorona, ianao ny firenena masina, ny antom-pisinao dia natao fiderana ho azy. Ndao ary ho asandratsika izy androany, ndao ho apetraka atsika amin'ny fitoerana izy androany, satria izy no mpanjaka ny mpanjaka, izy no tompo ny tompo, izy no andohaliany lohalika rehetra. Izany no nifidianany ianao, izany no niantsony ianao mba hijoro tsy homenatra ho azy. Koa mifalia, miravoravoa, asehoy fa olona afaka anao, olona manana fiainam-piderana amin'ny mombanao rehetra. Ho masina ianareo satria masina hoy ny tompo. Masina ny tompotompony maro, mendrika azy ny dera sy Lazaro ny voninahitra. Mahery ny Andriamanitra tompontsika. Hanandratranao aho ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandraky izay dory. Ankalazanao isan'andro aho, sy idera ny anaranao mandraky izay dory.
lehibe ny tomboka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatry ny saina amin'ny fahalehibiazana. Tompo, mideranao ny asanao rehetra ary misaotranao ny olonao masina. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahefanao. Sasao dia mbola misaotra anao izay amin'izao raha sy fotoana izao. Misaotra anao izay Jesosy satria mbola fiainaina indray izay ahafahana manatrika anao amin'izao raha sy fotoana izao. Misaotra anao ihany koa izay Jesosy satria lehibe ny fitiavanao anay ary mbola tafavory eto indray izay amin'izao raha sy fotoana izao Jesosy. Amin'izao fotoana izao izay dia mangataka ny fanatritrehanao masina izay hirotsaka aminay tsirairay avy amin'izao alina izao. Hirotsaka amin'ny malagasy tsirairay avy mba hahazo hery sy tanjaka ary fahasalamany. Ihany koa Jesosy ny herenay mba hirotsaka amin'ny filohanay izay mpitondra anay mba ahaizany mitsino sy manao zavatra rehetra amin'ny fahamarinana, ahafantatra ny zavatra rehetra izay mety sy ny tsy mety ataony Jesosy. Dia mangataka aminao izay Jesosy amin'izao fotoana izao ny atsilovanao saina ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Da io izay malagasy tsirairay avy Jesosy, da io ireo miasa, da io ihany koa ireo vahoaka malagasy amin'izao fotoana izay tsy mbola nanasa Jesosy. Ianao no hitsinjo azy ireo tsirairay avy amin'ny asa sahaza ho azy ary ianao ihany koa mba nanisa amin'ny hanikohanina. Eo ihany koa Jesosy ho an'izay efa miasa. Petraka eo am-pelantananao mandrakariva Jesosy ny asanay mba asa feno fiadanana, asa feno fanomponanao mba ho asa masina. Horeharehan'ny olona izay Jesosy satria manompo anao ary ho avahanao tokoa Jesosy no manompo anao izay tsy manompo anao. Ianao nefa nilaza fa ianao dia Andriamanitra mitsiry midina, tsy mijery miakatra, tsindro anay vahoaka mandrakariva ianao. Izao fotoana izao ihany koa izay eny ary ava-malala izay manaraka zao onjam-peo izao. Tonga indray tsika ankehitriny amin'ny fotoana ifanaovantsika dia ny fotoana ahafahantsika miray saina mivavaka ho an'ny firenena, ho an'ny mpitondra fanjakana sy manam-pahefana ary ho an'ny malagasy rehetra indrindra irahantsika mahafantatra ny fotoan-tsarotra izay andalovan'ny firenena ankehitriny. Misy 5 mianadahy mianaka izay no hitarika antsika rehetra anatin'ny tokantrano nivavaka amin'izao fotoana izao. Mariana manokana fa anankiroa ihany izay no ataoko hoe ray aman-dreny fa izy 3 mianadahy izay hitarika antsika hivavaka rehefa avy eo dia samy mbola tanora avokoa. Kanefa tsy izay ny zava-dehibe fa tsika rehetra iray saina hivavaka fa izay dia hitarika fotsiny. Mifanomboantsika ary izany fotoana izany dia andao hivavaka aloha tsika metraka ny fotoana antsika eto androany hoe ao am-pelantanana Andriamanitra tanteraka. Ndao ary tsika rehetra tompoko na aiza misy antsika hiary hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra ary anay ao dia raha sy laza ny voninahitra mandrakizay dia anao rery ihany. Mametraka tanteraka n'izao fotoana izay ahafahanay mivavaka eo anatrenao izao zahay. Ka io tompo ny sampatan'olona naiza misy azy, nisy atokantrano. Ka io malagasy rehetra mba iray saina aminay hivavaka ho an'izao firenena izao, ho an'ny manam-pahefana ny mpitondra fanjakana rehetra ary malagasy rehetra ihany koa na ny fiangonana ny mpanompon'Andriamanitra arak'izay fitarihan'ny fanahy-masina anay eto androany. Tarika ihany izay fangatahako aminao mba samy hivavaka daholo ny rehetra izay manaraka izay onjam-peo izao voninahitr'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alohan'ny ahafahantsika mivavaka dia ampatsiaro kely antsika fotsiny aho ny tenin'Andriamanitra izay efa fantatsika loatra, voasoratra ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito ny 2:420 dia izao ny vaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako
ho avy eneritena ka hivavaka isitadany tavako ary ara-my ratsy fanaony dia enany an-danitra aho ka melanelony ary anasitrana ny taniny. dia ny anankiray koa zay mbola ho jerentsika dia izay voasoratra ato amin'ny filazantsara ny Matio toko 7:20 dia ny 7:20 sy ny 20 zao nambarany soratra masinao. Ary lazaiko aminareo tokoa, raha misy roa aminareo mifanaiky aty ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony avy amin'ny raikitra eny an-danitra izany. Misy teny fikasana zany ry ava-malala ny vavaka, mila mino isika fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mihany vavaka ary ny vavaka dia manova zavatra. Raha tiantsika iova malagasy dia ny vavaka no ahatanteraka an'izany. Vavaka voalohany ary dia iompana amin'ny fitondrana mambavaka ny manam-pahefana. Araka ny tenin'Andriamanitra zay disoaitsika loatra ity dia ny Timoty 1:2 dia manomboka amin'ny 1:1 zao indrindra nambarany tenin'Andriamanitra ao manao hoe ko mananatra voalohany indrindra aho mba atao zay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ao amin'ny olona rehetra ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana mba hainantsika miadana sy mandro fahizay amin'ny toe-panaraka n'Andriamanitra sy ny fahamahotinana rehetra. Zany ny tsara kakasitrahany eo mason'Andriamanitra mpamonjy atsika zay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina, hivavaka iraisaintsika ho an'ny manam-pahefana sy mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Hivavaka isika tompoko. Iaraka hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra tondra mambavaka ho an'ny manam-pahefana rehetra izay, mifona ho amin'ny fahotana, ny faratsiana, ny kolikoly, ny fitiavatena, ny fitiavatoerana, ny tsy fahamarinana rehetra, satria ny teninao milaza fa ny fahamarinana manandratra ny firenena. Ianao efa nametraka azy ireo eo amin'ny toerany avy, koa omeo azy ireo tompo isan'ambaratongany ny saina malady ho entiny mitondra ny vahoaka malagasy. Toloro saina sy fahendrena izy ireo araka ny teninao hoe anome sainanao dia ampianatra anao ny lalakalehanao ary hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsainanao meo azy ireo ny fanahy fatahorana anao mba haizany manavaka ny sosa ny ratsy. Jereo Andriamanitra ny zavatra sarotra zay lalovan'izao firenena izao, satria ianao koa efa nilaza hoe sambatra ny firenena zay manana ny Jehovah ho Andriamanina. Toloro saina endry ary arovy ireo manam-pahefana rehetra isan'ambaratongana. Misaotra Andriamanitra fa mihaino ny fivavaka ianao ary mihaino ny fitarainanay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Misaotra ny tompontsika any amin'izay hiditra amin'ny vavaka sy ny fitariam-bavaka faharoa tsika tompoko amin'izao fotoana. Ny vavaka faharoa dia aompatsika amin'ny fitondrana mambavaka ny malagasy rehetra isam-batan'olona sy isa-tokantrano ary ny isam-pianakaviana. Dia afototsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika tao amin'ny bokin'ny Ezekela 2:20 ato izany vavaka izany. Ny Ezekela 2:20 moa dia mitanisa ny karazam-pahotana nisy tamin'izany fotoana izany zay nisy amin'izao fotoana izao ihany koa. Ary dia nalahelo Andriamanitra tezitra ka tsy zakan'Andriamanitra itsony ny fahotan'ny olona dia nanapa-kevitra handringa n'Andriamanitra. Fa zao anefa nitady olona Andriamanitra mba hijoro ao amin'ny banga. Dia ny Ezekela 2:20 andiny 70 sy ny andiny 130 ihany no irantsika mamaky. Zao mivaka ny teny Ezekela 2:20 andiny 70 sy ny andiny 130 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe: ary nitady olona teo aminy aho anao manda sy hijanona eo amin'ny banga eo anatrehako, hifona ho an'ny tany mba tsy handravako azy kanjo tsy nahita, ka dia hidika eo aminy ny fahatezerako ary ny afo ny fahatezerako no andaniko azy, ary atsingeriko eo andohany ihany ny fanaony ho Jehovah tompo. Tsy nahita Andriamanitra tamin'izany fa ankehitriny dia mahita malagasy maro be Andriamanitra mifona ho an'ny taniny mba tsy handringana n'Andriamanitra azy. Nitahory ny vavaka faharoa hifona ho an'ny malagasy rehetra atsika. Hivavakantsika. Andriamanitra, isaotranao izay raha nomenao fotoana fany mivavaka ho an'ny vahoaka malagasy rehetra.
ny fony izay tompony amin'ny fahotana izay misy eto amin'ny firenenay, ao ny asan-dahalo, alatra, favetavetana ary ny von'olona maro samihafa izay mandraky eto amin'ny firenenay amin'izao fotoana izao. Ka mahatonga ny fahatezeranao. Tompo, mangataka famelan-keloka ho anay rehetra, indrindra fa ny rahanao izay latsaka teo ambony azo fijalinany mba nadio anay ary ny amasina anay. Ary mivavaka ihany koa ny amin'ny fantrana eto amin'ny firenenay, mandidy ny fanany fahavrehitrana izay mahatonga an'izany izay amin'izao fotoana izao. Mino izay Tompo fa raha afaka aminay izany dia ho tahina ny malagasy rehetra. Tompo, betsaka ihany koa ny malagasy mbola tsy manana anao amin'izao fotoana izao, izay mivavaka maro ireo kanefa betsaka ny mbola tsy manana anao tanteraka ao am-pony. Betsaka ireo mpitolo filazantsara amin'izao fotoana izao izay manerana ny firenena ary manerana ny tany rehetra. Mangataka Tompo mba ampidinao ny fanany fifoazana ho an'ny malagasy rehetra, mba hitodika aminao ny malagasy ary ho tonga amin'ny malagasy rehetra ny fifoazam-panahy. Ary efa izay ny tonga eo aminay Tompo dia mino izahay fa ho tanteraka aminay ilay teny hoe malagasy ho an'ny Kristy ary Kristy ho an'ny malagasy. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Dia mbola isoratsika an'Andriamanitra indray rehefa malala ny mbola nahafahantsika ny ray saina ny vavaka ho an'ny malagasy rehetra, tsy ankanavaka dia Andriamanitra ny hamindra foana izao tanysika izao ana fifoazam-panahy ary hamonjy ny malagasy satria voasoratra fa sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina. Vavaka fahatelo dia vavaka ny fanasitanan'Andriamanitra ny aretina, karazana aretina maro izay misy tsika eto amin'izao firenena izao. Ny tenin'Andriamanitra ovakitsika amin'izany dia ny Salamo 7:1, ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Izao nivaka ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: Salamo nataon'i Davida izy io. Nisaoran'i Jehova ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko nisaorany anarany masina. Nisaoran'i Jehova ary fanahiko, ary izay misy adoninao fitahiny rehetra, izay mamela ny eloko ao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina nindavaka, izay manarina famindram-po sy fiatrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao, mody indray toy ny an'ny voromahery. Dia mbola maky andininy anankiray koa tsika rehefa malala izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Jakoba, Jakoba 5 ka eo amin'ny andininy 9:20 dia mampirisika atsika ny soratra masina. Izao ny lazainy ao, Jakoba 5:9-20 manao hoe: koa mifanike heloka ianareo ary mifampivavamba ho sitrana ianareo, ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Izany tompoko ny antony ifampitonana mambavaka, satria izay mino fa ny dokotera sy manam-pahaizana dia mitsabo fa Andriamanitra manasitrana dia ary vavakitsika nasitran'Andriamanitra ny marary rehetra eto amin'izao firenena izao. Ary vavakitsika, Andriamanitra tianay malagasy ianao ny rainay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Sambatra izay manana an' Jesosy izay lay matoa maty, fitiavana dia hidra fotsy mafoy anay mandrakizay. Fantatray tokoa Jesosy fa vokatry ny fahotana eo amin'ny fiainanay no mahatonga ireo aretina sy olana maro ka lasa mahatonga anay midodododo etsy kivy sy matahotra feno ato-tsaina. Eto izay dia mifono aminao no ireo fahotana maro misy amin'ity firenena ity, toy ny fahotan'ny fitsangatsangana, fahotan'ny fanompo-tsampy, fahotan'ny kolikoly, fahotan'ny fanompo-tsampy sy ireo maro tsy voatanisa. Be indra foy ianao, mpamela heloka, indrindra ho an'ireo izay miverina manaraka ny sitraponao. Raisy ny fonanay Jesosy, miasa aminay zanakao sy ireo olona rehetra, miasa aminay valy masina. Mivavaka izay mba hanasitrananao ny firenenay, ny taninay, ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Afao amin'ireo aretina maro izay, toy ny aretina izay mitsoka maneran-tany, Covid-19, izay tsy mitsahatra amin'ny tombony misy azy na ny mitondra anazy. Ao ihany koa ireo aretina hatramin'izay, toy ny andro be, ny daingy, azo avy amin'ny tazomopy, ny sida, ny fanompo-tsampy sy ny maro tsy voatanisa. Jesosy, mino ny fanasitranana izay, mino an'izany izay Jesosy.
ianao ny fanilaza Jesosy fa izay mamela ny helikao rehetra ary izay manasitrana ny aretinao rehetra dia kapoka taminao ny fanasitranana mifampivavamba ho sitrana. Mino ny asanao zay Jesosy ary mino ny asan'ny fany masina ho an'ity firenena ity, ho an'ny taninay, ho an'ny malagasy rehetra tsy akanavaka. Ary eto zay Jesosy dia manao tenim-ponona tahaka nylazanao ny aretina tamin'izany fotoana izany. Jesosy io izay mamela ny elokay rehetra ary voavela ny elokay ary manasitrana ny taninay rehetra ary sitrana izahay ary afaka izahay amin'ny anaranao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola isoratsika an'Andriamanitra ihany koa izay ivavaka fahatelo izao aharo ny fahavatra farany dia ivavaka ao amin'ny fiangonana sy ivavaka ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra isika rehetra tompoko amin'izao fotoana. Tsy hoe izaho ihany fa isika rehetra ho iaho. Tsy tiana manambara amintsika ary ava-malala fa ny Paoly apôstôly aza ilay lela fen'ny herin'Andriamanitra nampiasain'Andriamanitra dia nangataka tamin'ny fiangonana, nangataka tamin'ny rahalahy rehetra araka izay hitantsika ao amin'ny Tesaloniana voalohany 5:5-20 ao. Eo izy Paoly manao hoe mivavah ho anay, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra mila entina mambavaka vazadino mila entina mambavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra na mpitondra fiangonana na mpitolo filazantsara io na fiangonana iza na fiangonana inona. Ary hitantsika moa atao amin'ny asan'ny apôstôly ato fa nivavaka ao amin'ny fiangonana, nivavaka ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny fiangonana azafady vakinany ny tantara asan'ny apôstôly 2:12 manomboka ny 1:1 dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ary tamin'izany andro zany ireo tampanjaka nanindrotra ny tanany hampahorony sasany tamin'ny fiangonana ary izy namono an'i Jakoba rahalahiny Jaona tamin'ny sabatra. Ary efa hita mifasitraka ny jiosy zany dia nandrosony sambotra amin'ny Petera koa izy efamby tamin'ny andro fihinanana mofo tsy misy masirasira tamin'izany. Ary efa nisamborona izy dia natao ny tao an-tranomaizina ka natolony tamin'ny aramila 40 anobenany dia nikasa mokazo eo amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny Paska. Ary Petera nambenana atao an-tranomaizina ary ny fiangonana naherinangataka tamin'Andriamanitra ho azy, ny fiangonana naherinangataka tamin'Andriamanitra ho azy ho an'ny Petera dia ny mpanompon'Andriamanitra mivavaka ao ny fiangonana nivavaka ny mpanompon'Andriamanitra. Dia andeha arantsika amin'izao fotoana tompoko ivavaka ao ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonana rehetra misy eto Madagasikara. Iara ivavaka isika rehetra. Iara ivavaka isika tompoko. Raha io misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy zahay. Mbola nomenao fotoana ahafahanay mivavaka eto anatrianao ary ahafahanay mifamivavaka. Dia mivavaka izay androany ho andro iray aman-dreny ara-panahy na ireo mpitondra fivavahana eto amin'ny firenenay. Jesosy io mifona ho azy ireo izay noho ny amin'ny tsy fahatanterahana, mifona ho azy ireo so misy fitiavam-bola ny ambony any ka mamadika ny fiangonana ho fitadiavam-bola. Mifona aminao izay Andriamanitra ny amin'ny fifanenjehana, ny amin'ny fifanaratsiana, ny amin'ny fitsarana, ny fialonana sy ny maro hafa Tompo. Mamela ny eloko izy ireo ianao ary vonoany fahadisoana. Mangataka aminao izay ray, meo azy ireo ny fanahy ny fahatahorana anao, ny fofeny fitiavana, ny asanao sy ny fiangonanao, ny fitiavana ny fahamarinana ary apetra ao anatin'izy ireo ny fanahy ny fahiratan-tsaina sy ny fahendrena mba haizana mitondra ny fiangonanao ho araka ny sitraponao. Dia tahindrindra Tompo ny asa fanompoany tsirairay, ny ankohonany ary ny fianakaviany. Dia meo azy ireo ny hery, ny tanjaka ary ny fahasalamana ho entiny manao ny asanao. Misaotra indrindra Tompo fa tena tianay ianao ary mivavaka ihany koa izay ho an'ny mpino kristianina rehetra eto amin'ny firenenay. Mifina aminao Andriamanitra fa sao mbola misy tia amin'izao tontolo izao, mbola misy filany nofo, filany maso rehaka momba n'izao fiainan'izao. Mifona Andriamanitra fa sendra efa nandeha mpahazarana sisa amin'ny fanomponanao fa tsy mitoetra intsony. Mifona raha eo sao misy fankalana ny hafa ny ampona ihany na koa mety nanafitoana ny hafa izahay ka noho ny ataonay dia maro no mihevitra ary maro koa tsy mety mandroso amin'ny fanarahana anao. Tena mifona aminao Andriamanitra ary tena mibebaka eto anatrianao izahay. Mamela ny eloko ny tsirairay avy ianao. Apetra ao am-ponay Andriamanitra ny fitiavana izay nandidinao anay, mba hifankatiavanay ka mba ho ray ihany izahay ao aminao, aoka hiala aminay ny fisarana. Dia tahio koa ny mpino Jesosy mba ho tia vavaka, ho tianao, apetra ao aminy ny tanjaka ara-panahy, ny fijoroana amin'ny teninao,
dioko ny fianona ny fanahy tsirairay ary tairo ny fanahy mba hiara-hetsika mihitsy anangana amin'ny fanjakanao eto amin'izao firenena izao dia taio amin'ny lafiny rehetra ny mpino mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia misaotra indrindra tompo mankasitraka indrindra ny anaranao izay dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry ava-malala raha mbola afaka hanatanteraka an'izay vavaka niarahantsika hanatanteraka izay indray izay niarahantsika rehetra tany anatin'ny tokantrano tany enina taizana izy atsika nanaraka atao anatin'izao haino amanjery izao. Hotahian'Andriamanitra ny mpitondra fanjakana, hotahian'Andriamanitra ny mpitondra fivavahana ary hotahian'Andriamanitra manokana ny kristianina rehetra fiatanany tompo amintsika rehetra eny anjaka eto amin'izao firenena izao ane ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra raha eo. Amen. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra ivavahanay, misaotra midera, mitsaoka mankalaza ny anaranao masina izay. Misaotra tompo misaotra nomenao izao fotoana izao indray izay ahafahanay miaraka miombi-bavaka eto anatrehanao. Misaotra nanomezanao an Jesosy Kristy. Misaotra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Ilay Jesosy zanakao, ilay Jesosy foinao nomenao anay ho fanavotana maty, ho fanavotana anay ary azonay famonjena noho ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Misaotra misaotra fa tianay ianao Andriamanitra, be fitiavana ianao Andriamanitra, tsy mamelana irery ianao ary Andriamanitra fitiavana ianao satria tianao ny olona tsirairay avy, tsy navelanao irery izay Andriamanitra fa nomenao Jesosy ho fihavanana aminao satria mpanota izay, mpanota izay ka nomenao Jesosy ary Jesosy Kristy ilay nandatsaka ny rany ho fanavotana anay mpanota, nanadio ny fonay feno ota feno lotom-pahotana nidiovin'ilay Jesosy Kristy tamin'ny rany. Jesosy misaotra noho ny fitiavanao anay lehibe. Misaotra fa na dia mafy taminao ary izany fahafatesana izany, na dia mafy taminao ary ny fijaliana amin'ny maha olombelona anao dia nefinao izany satria natoky ilay rainao ianao ary nefinao izany noho ny fitiavanao anay. Misaotra Jesosy mankalaza ny anaranao izay ary ianao no antom-pandresenay, ny anaranao no ankalazanay ry Jesosy zanak'Andriamanitra. Tompo mifono aminao izay satria tsy mendrika noho izany fahotana izany. Reto izay tompo manolo-tena, manolotra ny fonay ho anao. Mifono aminao izay. Mifono aminao koa izay Jesosy Kristy amin'ny tsy fantaterahan'ny firenenay, amin'ny tsy fantaterahan'ny vahoaka malagasy tsirairay. Tompo mamindrafo aminay, mamelany elokay mifona Jesosy io, diovy ny fonay, esory ny fahotanay satria izany fahotana izany dia eloka mampisaraka anay aminao. Ka aoka izay tompo andiny tena midira fanay masina hanazava ny masom-panahinay, ahaizanay mandiny tena, ahaizanay mifono aminao, ahaizanay manolo tena tahaka anao. Jesosy Kristy anana ny fanetretena ohatranao izay Jesosy fa tsy hanandra-tena tompo dia mitsaoka anao izay satria
mbola no fitiavanao sy ny famonjam-ponao no natoy izao anay. Tompo malala, miresaka izay eto ary mivavaka izay eto Jesosy. Tsisy miafina aminao problème ny firenenay sy mahazo fireneny kafa koa izany Jesosy Kristy. Tompo dia tsisy miafina aminao ny aretina coronavirus. Tompo malala, fonjeo Jesosy malagasy, fonjeo Madagasikara. Jesosy malala, arovy amin'ny aretina coronavirus Jesosy ahay. Na ny aretina coronavirus izany Jesosy, na ny aretina maro samihafa. Indrindra ny aretim-pananay Jesosy Kristy dia sitrano zahay. Aoka izay hanana ny fanoloran-tena, aoka izay hanana ny fibebahana eo anatrihanao satria izay manafina ny fahotana ho ianao tsy mambelona. Fa izay manaiky, izay mitrotra no azo famelan-keloka. Jesosy Kristy, tapetraka hifenao am-pelatananao ny marary rehetra. Jesosy, ianao anasitrana, anala ny aretiny, androdana sy andrava ny asa maizina ny rofo rehetra Jesosy. Dia ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana amin'ny olonao rehetra. Jesosy, fonjeo ny olonao ary apio koa Jesosy ny dokotera izay miasa fatratra tokoa Jesosy amin'izao aretina izao. Ianao Jesosy Kristy no aoka ho heriny, ianao no aoka ho tokony. Fa zava-poana ihany Jesosy ny fiasana tsisy ianao, araka ny teninao Jesosy any amin'ny salamana, any amin'ny ohabolana any. Akino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Dia aoka ny dokotera sy ny olonao rehetra ahy an'izany teninao izany ka anankina ny fiainany tanteraka, ny fiainany rehetra na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina dia ho apetraka amin'ny anaran'i Jesosy, ho apetraka eo anatrihanao izany. Ka izay tsy hanana Jesosy fa hanana ny fatokinanao hatrany, hanana ny finonanao mandrakariva. Dia tapahana ny asa maizina rehetra, ny asan'ny devoly izay mahatonga fisalasalana sy izay mahatonga mbola fihanahana ny tsy finoanan'i Jesosy ao aminay sy ao amin'ny olonao tsirairay avy, ao amin'ny olonao tsirairay avy. Tompo malala, dia taio ny fianakavianay tsirairay avy, taio koa Jesosy ny malagasy rehetra na ny aty ivelany izany Jesosy, na any Madagasikara, ny malagasy n'aiza n'aiza misy azy Tompo dia ianao Andriamanitry ny lavitra sy ny akaiky. Apetraka hifenao am-pelatananao ny finoana ianao, tsy ala amin'izany finoananao izany ny Jesosy ny malagasy rehetra. Ka tena malagasy ho anao Jesosy Kristy ary ianao Kristy ho an'ny Madagasikara. Tompo, aoka izay hifampizara izany amin'ireo manodidina anay Tompo. Ianao no solombavanay ka mangataka ny herin'ny fanainao masina izay Jesosy, asa mahery ao anatinay ary asa mahery eo amin'ny olona tsirairay avy izay torianay izao teninao izao. Tompo malala, dia maro ny tiana haingan-tana nefa fohy ny fisainanay. Ianao mahalala izay mahasoa anay Tompo, na dia mbola tsy miteny koa ary izay Tompo dia efa fantatrao ny ao anatin'ny eritreritray. Ka apetraka hifenao am-pelatananao izany Jesosy, ho voninahitry ny anaranao irery, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Rakani andrusoanay manao ny asanao rayono atsapanay fatombotra aminay finitsamy anay toko lay satana razy lay velolombo lay babarony sanao ny ray fito fa manao say wafali